ampifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao tonga soa atao anatin'ny fandaharana ankizy-po izay arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny kolo isaky ny zoma ny sivira sasany alina aloha hevitra hafa miaraka amina vahiny hafa indray no entina aminao antsy androany dia ny hodidin'ny fiaonambe ny francophonie izay ho tanterahana eto Madagasikara sy ny resaka fananantany izay anjakan'ny vahiny amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao vahiny voalohany ho any androany avy ato ankavanako Andriamatora Andriamampiantsolo Antony Rina administrateur de parlement sady mpampianatra any amin'ny université Toliara miaraba tompoko tonga soto anatin'ny fandaharana faly miarabanao fezoro ary miaraba Andriamatora Andrianjaka ihany koa no miarahaba ny jery manontolo arak'izany raha vahiny faharoa Andriamatora Jona Andrianjaka filohan'ny antoko otrikafo miarabanao tompoko miarabanareo tamin'ny Kolo TV dia miaraba ny vahoaka malagasy any trano any mihaino antsika dia miarabanao koa tompoko miaraka eto mialohan'ny hijerantsika ao anatin'ny ady hevitra resaka izay francophonie izay dia fanadihadiana avy hatrany no arahantsika Madagasikara ny francophonie nanantanteraka fanontaniana manodidina izany ny agence capsule miara-miasa amin'ny Kolo TV FM toy izao ny fanontaniana napetraka hitondra soa an'ny firenena ve ny francophonie olona efa-jato mihoatra ny 20 taona ny nanontaniana ny 8 sy ny 9 novambra 2024 lasa teo toy izao ny vokatra azo ny 9 milaza fa tsy mahita izay tombontsoa entiny ny francophonie ny 13 nilaza fa misy ny soa entiny ary ny 9 kosa tsy manan-kevitra izany hoe maro amin'ny roponina no tsy mahita tombontsoa hoentin'ny fandraisan'ny firenena malagasy ny francophonie no amafisina ary nezana nanontaniana mivantana teny anivon'ny fiarahamonina izany fanontaniana mitovy no napetraka hitondra soa an'ny firenena ve ny francophonie samy manana ny filazana izy ireo na izany azy maro ireo nilaza fa tsy mahita tombontsoa vokatsoa moa zany hoe hitondra vokatsoa na tsy hitondra vokatsoa efa mipetraka le zavatra moa zany dia efa tanteraky ny fanjakana le izy dia tanterao le izy anjaran'izy ireo mieritreritra na mitondra le izy na tsy mitondra ho an'ny madinika indrindra tsy hisy vokany ho an'ny madinika indrindra dia tsy hisy vokany kanefa ho an'ny zareo mpanao politika sy posehatra aminy dia manambokany amin'ilay izy tao ary mity raha vao mainka amin'ilay hoe tsy azo ivarotana ny tena vatonga francophonie ny olona mitarety tomobile ratsiratsy ny tsy azo miainga ninona zany hoe tsy vao mainka mamoty an'ilay madinika ihany zany francophonie dia tsy mitondra vokatsoa atsika mihitsiny satria mivahoaka madinika mijaly voalohany indrindra mihitsiny zao reo mivahoaka madinika tia eo amin'ntsongo vohomana tsisy nohaniny tetavin'androany hohanin'androany tetavin'arapitso hohanin'arapitso vao may ajanona daholo ny sarety raha tsy mandrisy ny herinandro zany zany tsy hitady vola mivahoaka madinika inona no hohanin'ny vady aman-janany teraka olana be amin'ny fiainanay mihitsy satria ny olona ony izay aloha ny vaovao eninay e tsy mahafaka miasa tsony ny olona tsy mikapa ohatranay zao tsy afaka mandehandeha fa olona mandeha teny correct no entina andeha nefa izay tsy manana an'izany zareo lehibe mahazo tombontsoa fa le tsika madinika zany dia mba ho aiza dia le madinika zany ijaly amin'le fiainana dia tsy mety kosa aloha izy amin'ny lafiny iray tsy mitondra vokatsoa ny francophonie satria izay zao tsy hivarotra eo amin'io zavatra eo amin'io fatongavana io ho an'ny mpitondra tsy ohatran'le mpitondra mihitsy tena marina ohatran'ny tsy hitako sy ilana azy angamba loatra izay no tonga dia valiteny tsotra nakamaroan'ny mponina eto Antananarivo araka izany dia manamafy fa tsy misy tombontsoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny francophonie nanamafy ihany koa izy ireo fa ny mpitondra sy ireo olona ambony no mahazo tombontsoa amin'ny fandraisana io francophonie io ny eto an-drenivohitra ireo nakana hevitra ireo eto no andraisana ny francophonie eto ihany koa no renivohitry Madagasikara ka raha izay no hevitry ny mponina eto Antananarivo manahoana ny any amin'ny faritra hafa sy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ho avy any amin'izay fanehoan-kevitra samy hafa izay isika rehefa avy eo fa fanontaniako voalohany ho any androany mitodika ato aminao Andriamatora Jona hoe manahoana ny fijerinao ny fifandraisan'ny France sy Madagasikara hatramin'izay tondra inona teto amin'ny firenena izay zavatra izay fifandraisana izay romoromo foana ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la France tany alohan'le antsoina hoe falevantena aloha dia zava-doza be dia be
voaniditra teto ny frantsay dia nitifirina ny olomanga malagasy a vao nitsaivana tamin'ity taona ity ny faharoapolo amby zato taona nitifirana ny prince Ratsimamanga sy Reine Rimapandry. Tsy nijanona teo fa nanomboka teo ny antsoina hoe pacification zay naharitra any amin'ny 7 taona eo parapalasan'ny Galenie. Pacification dikan'ny pacification dia ny hoe famoretana ny olona rehetrarehetra mandaly fidiran'ny frantsay eto. Nihetsika ny tany atsimo sady ava nihetsika amin'ny mena lamba ny vonoana natao vonomoka ny malagasy tamin'izany. Tsy nijanona teo fa taty aoriana indray mbola nihetsika indray ireo intellectuel atao anatin'ny antsoina hoe BBS dia mbola sesitany ihany nalefa sesitany tany Mayotte tany Jaojiry Ravoangy. Tsy nijanona teo fa mbola raha tsy navela hiditra tao amin'ny conférence saika ho atao mikasika ny hoe fahaleovan-tena dia tsy navela hiditra ny malagasy fa ny vazaha mitondra alika no nahazo nampidirina 29 mai 1929 io. Nihetsika ny malagasy mbola nanda ihany koa ny fipetrahan'ny frantsay eto. Mbola nitoy ihany zany satria mbola atao ihany koa ny MDRM teo indray dia mbola zava-doza satria vono olona tsy tanon'olona atao any amin'ny olona 9 alina tany no vonoana tamin'izany ary mety misy génocide mihitsy ara fa tsy mbola mety miditra amin'izay fanadiadiana izay moa ny fitondram-panjakana malagasy nifanesy. Tsy nijanona teo ilay izy fa raha nahazo fahaleovan-tena raha nifidy ny olona tiany ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany tamin'ny 2002 dia misy fanjakana anankiray teto ambonin'ny tany tsy nanaiky ny valim-pifidianana io dia ny frantsay efa nanaiky ny amerikana ny anglisy ny union africaine ny izao tontolo izao e frantsay reriny tsy mety nanaiky tsy nanaiky ilay fifidianana voatery ihany izy nanaiky fa fatara be tany amin'ny 4 juillet neritreretiny ho lasan'ny amerikana nga Madagasikara zay izy vao nanao ny reconnaissance ny fanjakany malagasy Ravalomanana tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana izao atao eto Madagasikara ny francophonie miarahantsika nahita teo ny fomba fahitan'ny malagasy azy hoe tsy ahitana tombontsoa romoromo foana zany ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la France ho faranako ny teniko mba tsy ho lava azy fa tsy nahitantsika tombontsoa nandritry ny 100 taona mahery zao ny fiarahana amin'ny Frantsa nazana tany vatantsika talohan'ny 1970 nazana tany akolaka le atao hoe néocolonialisme nanomboka tamin'ny 60 ka tamin'izao tsy nahitana tombontsoa. Amin'izao fotoana izao mileladelaka amin'ny Frantsa ny fitondram-panjakana eo am-perinasa amin'izao fotoana izao dia manao zay tiany francophonie eto. Manahoana ny fijerinao fifandraisan'ny la Frantsa sy Madagasikara hatramin'izay inona ny vokany? Entoko isaorana moa ny fanamarinany iray aman-dreny teo hoe nisy romoromo ilay fifandraisana misy fahamarinana ara-tantara tsy azo tovirana moa tamin'ny resaka fanjanahantany tsy Madagasikara rery moa niharan'iny fa maro ny firenena voazanaka ngamba vitsy ny firenena tsy voazanaka zany teto ambonin'ny tany fa ny zavatra fantatra kehitriny ary zavatra mitoetra ao anatin'izao tontolo iainantsika amin'ny fanotoloana zao dia ny zavatra misy dia i Frantsa no firenena mampiasa vola be indrindra eto Madagasikara. Io zavatra io dia tsy niova hatramin'izay ary mbola mitoetra hatramin'izao satria ny toe-karena zao no mibaiko ny fiainam-bahoaka sy na ny fiainana politika aza dia zava-dehibe amin'ny firenena ny fananana toe-karena matanjaka sy toe-karena mivelatra amin'izao tontolo izao. Ka izay fivelaratsika erak'izao tontolo izao zay misy fiarahamiasa manokana matotra lalina kokoa amin'ny Madagasikara sy Frantsa. Izany hoe mety ve zany ny arahamiasan'ny Frantsa sy Madagasikara hatramin'izao fotoana izao? Ny hoe mety ve sa tsy mety tsy anjarako ny tsara an'ilay izy fa ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe ilaina zay zany azoko ambara ilaina ilay izy amin'izao tontolo iainantsika izao satria tsy afaka miolon'olona isika ary ny firenena izay andalam-pandrosoana tahakitsika dia tsy maintsy manana fiarahamiasa mafonja amina firenena efa mandroso mba hisy ny fifanakalozana amin'ady amin'ny traikefa fotsiny aza nefa ny fifanakalozana ara-barotra dia ilaina satria tsy maintsy misy ny mividy ary misy ny mivarotra
dia izay fifanakalozana zay ilaina eo ihany koa amin'ny fifandraisana raisam-pirenena izay tontolo tena henjana eo amin'ny fifaninanana dia tombony ho antsika ny manana mpiara-miasa mpiara-mobinantoka matotra sy matanjaka tahaka ny la Frantsa dia izay no mahatonga hoe ny taloha samy nandalo tamin'izay ary raha tsy diso fa nisy filoham-pirenena frantsay ny aiky ny fahadisoan'izy ireo tamin'ny resaka fanjanahantany fa ankehitriny ny tokony ataontsika dia ny mijery ny ho avy ahoana ny atrentsika io fanatoloana io dia io sehatra zay tena bibidia no mifaninana aminao ao tsisy mitsitsiny ao dia raha manana mpiara-miasa matanjaka ianao dia mba voaro ihany koa anatin'izay zava-tontolo henjakenjan'izay. Tena ianao Andriamatoa Rajaonaty hoe tsy misy tombontsoa amin'ny lafiny zay tsy ahitana tombontsoa zay ianao nefa manana nationalité française raha tsy ahivitsika ihany zay. Ie, zay ngamba no tsara ho fantatrao sy fantatry ny vahoaka mijery antsika. Ie, marina tokotra fa nanana nationalité française tany aloha. Fa teo anatrehan'ny fihetsiky ny ambassadeur frantsay teto Madagasikara tamin'ny ty taona ty raha nilaza izy hoe anazy reo nosy malagasy manodidina ny Madagasikara reo le antsony frantsay hoe les éparses tao amin'ny lapan'ny tanàna ny Madagasikara izy nilaza an'izay dia nanapa-kevitra hoe manompoko zao tsy frantsay intsony ary nyrovitiko nationalité tsy vitan'izay nyrovitina fa nandefa taratasy fanamafisana ny tsy frantsay intsony zany hoe ngamba mazava mikasika an'izay nisy fotoana tamin'izay mipetraka tany nanana an'izay nationalité française zay fa noho ny fihetsiky ny ambassadeur frantsay teto dia nanapa-kevitra aiza misy amin'ny malagasy valiteny zay kanefa tsy ampy satria nanampy ianao hoe mety ve inona tsy mety raha niala tao amin'ny le tena mahazana tany atsikitsika dia tany amin'ny firenena mahantra ihany le pays sous-développé ny ilazana azy tamin'izany fotoana zany tsika mbola tsy aty migisitra fa mbola any ampovoambony ihany raha mijery ianao ny rapport ataon'ny banque mondiale sy ny FMI dia mitsotsorika mimidina foana ny toeran'ny Madagasikara anatin'ny hoe filaharana anatin'ny gisitra indrintsika zao raha tsy diso fahatelo aorinany tena gisitsika zany hoe le fifandraisana amin'ny la Frantsa nandritry ny 10 taona mahery zao dia tsy niaro antsika mihitsy fa nampahantra antsika raha maheno an'le vahoaka ny teniny teo tsika dia tena mahatsiaro hoe loza mahazo azy ka za mieritreritra hoe ty Madagasikara ty nefa nambinjanary zany hoe tsy tokony mahantra ohatran'izao ny malagasy fa tokony ambony lafitra n'izao ny farim-piainany fa noho le fiarahana amin'ny Frantsa mihitsy rehefa miteny hoe Frantsa ny fanjakana frantsay le mbola mitana ny tombontsoany eto Madagasikara satria ny tombontsoany no rovany eto ary mametraka olona izy hiaro ny tombontsoany reo antsoina hoe fitoram-panjakana néocolonisé reo miaro ny tombontsoan'ny Frantsa no arova amin'ny fanjakana eto fa tsy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ary zay tsy fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy zay no mahatonga ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana lalina dia lalina zao. Andriamatoa Lantinirina inona mahatonga an'izay hoe la Frantsa no isan'ny mpamatsy vola be indrindra eto Madagasikara tsy taratra ilay colonisation ihany ve zay? Tsy dia hoe taratra ilay colonisation fa io le fifandraisana ara-tantarany toetra eto Madagasikara ny isan'ny betsaka frantsay monina indrindra vokatra zay tantara zay dia eto koa ny toerana hitan'izany fa mety tsy mahalala moa zany hoe misy tanjaka raha-toekareny Madagasikara nefa tsy voatrandraka fa i Madagasikara manokana amin'ny herin'ny tenany irery tsy afaka mitrandraka an'io fa tsy maintsy hiankin-doha amina firenena hafa amin'ny fitrandrahana an'io satria misy teknôlôjia ilainao misy fitaovana ilainao zay mbola tsy hananany Madagasikara ary mbola tsy hainy ny mamokatra azy dia voatery tsy maintsy mametraka fiaraha-miasa izy ny olona zay efa nanana fikarohana lasa lavitra no sika manana fitaovana hoety miasa azy ny fitaovana ary sandainy zay fiaraha-miasa zay dia tsy maintsy miatrika zay fifaninanana zay tsika satria zay le nilazaiko teo hoe tontolo henjana be ny tontolo fifandraisana raisam-pirenena iainantsika dia tsy azo ataony mandeha irery ao anatiny momba ny hoe fitotonganany harakaren'ny Madagasikara ngambany za ndray mahita fa tsy dia ny fifandraisana frantsay loatra no mahatonga an'izay fa ny crise miverimberina teto amintsika
tsisy tsy niteny indrindra inareo ray aman-dreny taloha hoe hafa ihany tamin'ny république voalohany mbola nafinaritra ny farim-piainana mbola tsara ny rainay niteraka any mbola nitantara mihitsy nandeha roplanina zareo nefa dinio fa hoe 12 000 francs ny karamany tamin'izany mandeha roplanina isaky ny mihetsika fa tonga ny 27 potsika daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mitotongana aloha tonga indray ny raika amin'ny 70 dia mbola mitotongana hatrany tonga ny rosorivo mitotongana midina hatrany toekariny Madagasikara isaky misy crise tsapatsika tsara zany na statistika mipetraka fotsiny azy ny azo tsapaitanina zao dia ohatra hoe tamin'ny raika amin'ny 70 reny taona telo amin'ny 70 ny miba enina ny fitondrotany arikarena malagasy tamin'ireny tonga ireny tamin'ny 2000 miba roa miba ray teo eo ny fitondrotany arikarena tamin'ny 2000 teo nisy politika napetraka teto fahaizana mitantana hoe fitsitsiana dia aotra faingoroa ny fitondrotany arikarena fa ny zavatra tsapa koa isaky ny miakatra ho arikaripirenena malagasy io dia misy crise foana tonga rehefa orinan'izay Andriamatora Jonavy aiza izay fahadisoana ny fahantrana sy ny fitotongany filaran'ny Madagasikara izay avy amin'ny frantsay fahadisoana sa avy amin'ny malagasy izy roa ny frantsay manana andraikitra satria raha voatery ny ala teto io satria voatery izy tamin'ny 1960 misy fifanarahana iraisam-pirenena tany conférence de San Francisco milaza hoe ajanony amin'izay fanjanahantany voatery nanala ny fanjanahantany zareo misy fahadisoan'ny frantsay satria nametraka izy ny orinasa rehetra mitrandraka ny areny Madagasikara zay tsy mipetraka eto Madagasikara ny arikarena teraka ireny fa avy hatrany dia lasa miverina ny Frantsa daholo zany hoe le orinasa zany mitrandraka fotsiny ny arena fa tsy mitomba eto Madagasikara le arena izy roa zany satria ny frantsay manana an'izay fa ny malagasy koa ireo fitondram-panjakana malagasy napetraka ny frantsay zay afa voalazako teo le izy hoe napetraka ny frantsay hiaro ny tompontsoany fa tsy hiaro ny tompontsoan'ny voaka malagasy tsy hiaro ny tompontsoan'ny firenena malagasy ireo fanjakana malagasy lazaina fa malagasy ireo miaro ny tompontsoan'ny frantsay ireo no rangory fototry ny tena nampahantra ny eto dia eto voatery tsy maintsy miverina kely amin'ilay hoe crise miverimberina mba zava-kely amin'ny zanako ato sy amin'ny voaka malagasy hoe reny crise reny tsy tongatonga ho azy fa tao anatin'ny fahoriana mafy le vahoaka malagasy ary nitady ny tsaratsara kokoa azavaiky ny tiako lazaina nametraka crise goavana fitondram-panjakana teo aloha dia nitady lamina vaovao ny vahoaka matoa midina an-dalambe tsy nitady crise no idineny an-dalambe fa mitady lamina vaovao tsaratsara kokoa ny crise zany nateraky ny fitondram-panjakana nateraky ny fitondram-panjakana tamin'ny première république nateraky ny fitondram-panjakana tamin'ny deuxième république nateraky ny fitondram-panjakana nyfanesy reny crise reny zany tsy reny napidina ny arikarena fa ny fitondrana tsy mety nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ohatra vitsivitsy ahako le tsy mapakatra ny aren'ny voaka malagasy mbola tanora moa nareo fa tsisy matradidina zany hoe sakafo pop zany nasinna tamin'ny andro latsiraka izy io resto pop natao ambany dia ambany ny vidiny sakafo raha mpitondra fanjakana endry izy ny arikarena ny mpividiny nakarina azahoan'ireo olon'ireo mividy any amin'ny hôtely nalafo ary fa tsy nividiny sakafo no ahidina zany hoe fananina tazomina mahantra mivahoaka dia ampidinina koa ny vidiny hotakany tsy mbola misy tsisy valaka amin'izany keo fa mbola iverenantsika rehefa avy eo amin'izao fotoana zao tsy avela mandehandeha ny olona mahantra manao kapa tsy nampakarina ny fiainan'ny vahoaka azahoan'ny vidy kiraro fa tsy mahazo mandeha mivezivezy izy manao kapa amin'izao fotoana zao fananina atao mahantra le vahoaka malagasy mbola iverenantsika rehefa avy eo nga amin'izay na tsara ve ary ny rafitra frantsay ny kopiena teto Madagasikara azafady anampy kely mialatsiny zanako tato mantsy milaza hoe le crise verimberina teto amintsika no mahatonga atsika mandra tsy dia marina zay misy firenena salamy Mali tsy nisy crise tany any miverimberina mahantra izy ary mahantra mihitsika amin'izao fotoana zao misy firenena any afrikany keo centre afrique tsy nisy crise ohatra atsika mahantra koa zany hoe mitotongana foana ny zanatany frantsay tamin'ny andron'ny natsoina hoe néocolonialisme tsy dia tena hoe le crise teto amintsika natonga fahantrana fa le fahantrana ateraky le fanjanahana amin'ny endriny ankolaka na tsara ve ny rafitra kopiena tamin'ny rafitra frantsay teto Madagasikara ia
farango sofina kely aloha mikasika an'le lazaindray aman-dreny teo firenena lazainao teo aloha miady atrano zareo na dia tsy manao crise zay ny olana Centrafrique miady atrano foana ny piharan'le hoe Blue Diamond le diamond avy amin'ny raha tany any fa tsy dia mitovy amintsika loatra ny ozana hoe ny rafitra frantsay tsika moa tsy nanana modely noraisina marina fa teo ny anglisy tamin'ny voalohany fa efa fakalazaina ny 200 taona ny atoato amin'ny taona ho avy ny fifandraisantsika tamin'ny zero fa nisy fanarahana zay tsy niankina tamin'ny sitrapontsika teo na tonga ny frantsay no mipetraka teto fa tsy ny anglisy dia tsy misy modely azo noraisina atsika fa tsy ny modely frantsay zay nipetraka teto naharitra hatramin'ny 1970 ka ino ny modely ny ainy atsika hanova rafitra tsika sarotra be satria efa iny no latsapaka mipetraka nisy endrika anankiray na tamin'ny Flora Valomanana mba napiditra teny anglisy sy fomba fiasa anglisy teto sahirana nanampidirana azy tamin'ny asam-panjakana raha zay mpiasam-panjakana nahita an'izany ino masarotra an'izay le fanovana rafitra zay le fototra misy no samihafa tanao le mahanova rafitra anao zany tsy vitana lalam-panorenana anao fa na fampiaranao lalam-panorenana fotsiny rehefa misy firy zafa lebera zao nanao teo tsy nahavita nampiatra ny lalam-panorenana ny lany tamin'ny tondrany izy dia nialy satria sarotra be mametraka ny rafitra vaovao io ny rafitra mipetraka amintsika zany dia ny anjakan'ny fahaizana taratasy nefa tsika malagasy tsy mahay taratasy ny ankamaroany ny rafitra mipetraka amintsika zany hatrany ambany vohitra any efa mipetraka io rafitra fitsinjaram-pahefana io efa mipetraka io rafitra lazaina hoe bureaucratie zany lazana azy dia io efa sarotra be ny mamongotra an'izay ndraika manovan'izay ho fomba araka-fomban-drazana indray satria ny zareo anglo-saxon moa zany zay hoe ny riba mipetraka ny fifandraisana riba mipetraka zany hoe ny lovatsofina mandeha tsy voatery antsoratra ny zavatra rehetra fa ny fomban-drazana azo ampiasaina handaminana raharam-pirenena zany hoe tsy afaka hanova rafitra misy eto Madagasikara ve zany mpitondra ankehitriny le izy tsisy fetra hoe tsy mahazo manova izy fa very fotoana isika tsika efa tara lavitra noho ny sasany amin'ny fandrosoana hanova rafitra tsika mbola mandany fotoana lavabe zay satria ny androm-panjakana rehetra zany miova ny rafitra ara-panjakana any fotony miova na ny fomba fisainany fanabeazana ny olom-pirenena handray an'izay fomba fiasa vaovao zay zany mbola eo amin'ny taranaka 2 na 3 eo vao tafafindra zay zavatra vaovao zay io zany ny olana tamin'ny andray azy voalohany moa tsika tsy nanatsafidy hoe zay tsy andray an'io ny tolona ihany ny razanymbe sasany hoe zay tsy andray an'io fa tsy nahaleo ny vahiny ka efa io ny mipetraka eo dia ny avitsika atao dia hoe miezaka misitona zay tsara indrindra ary miezaka mahazo zay tombon-tsoa farak'izay betsaka amin'io rafitra misy eo amintsika io zay no avitsika atao dia trehana ny ho avy ilaina ve eto Madagasikara Andriamatora Rajonazy ay fanovana rafitra zay iza no sahanova rafitra ary tsy maintsy mandalo amin'izay fanovana rafitra zay mihitsy tsika raha dia hivoatra raha ny rafitra mpanjanahana no apetraka eto amintsika dia mbola hitoy ihany zao fahantrano zao tafaresaka tamina indonésianina anankiray ahako dia nandeha teo ny resaka inona fampianarina eto aminareo izy amin'ny teny frantsay raha mbola ampianarina amin'ny tenin'ny mpanjanaka ny taranakareo dia tsy ho tafavoaka mandrakizay ianareo lazain'ny zanako atsy hoe mbola ila fotoana lavabe génération telo angamba hozy izy génération zato no mimantra raha mijanona amin'izao tsika raha mbola mijanona amin'izao satria mimantra ny antsika fa tsy hoe indraindray miakatra indray midiny fa mimantra isaky mandroso ka raha mbola tia hijanona mimantra mivoaka malagasy dia mijanona amin'ny rafatra napetraka ny frantsay io mareoka mivoaka malagasy fa isika malagasy nge nanana rafitra mpiarahamoniny efa nandroso teto e tamin'izany fotoana zany fa noravan'ny frantsay noravan'ny Galeny ary azo atao mihitsy no miverina no mitady rafitra malagasy vaovao lovantsika tany amin'ny fomba fisainatsika fa mifanentana amin'ny taona 2007 zany hoe tsy veriny lalina kory salakasy izy fa tsy maintsy manaja ny ribatsikitsika ny zavatra mba tiako mariana ho anareo eto amin'ny plateau sy ho an'ny voaka malagasy
ny firenena rehetra manaja ny riba ny fomba fisainany a dia mandroso amin'izao fotoana izao jereo a sud-est azietrika ray manontolo ny firenena nanaraka tanteraka ny riba ny vahiny na anglisy zany na frantsay mpanjanaka zany a dia tsy mandroso mihitsy fa zanatany foana i afrika ray manontolo izy ozy izy ianao no afaka anao an'izay tsotra ny valiny raha mbola ireo olona apetraky ny frantsay ireo ihany no mitondra sy mitatana nyty madagasikara ty dia ireo ijanona amin'ny rafitra napetraky ny frantsay ary zay mitombotsoa frantsay fa raha olona ty tandrazina sahala amin'ny otrikafo no tonga amin'ny fitondrana dia sa manova ny rafitra ary zay rafitra miovy zay no azaontsika mivoatra sy mandroso fa tsy mijanona amin'izao toerana misy atsika izao. Misy fanadihadiana vahiny zay miteny hoe mandroso kokoa ny firenena anglophone mitaha ny firenena francophone fomba fijerinareo an'izay inona ihany koa no mety ho antony zay ihany koa veny tsy mampandroso atsika. Ny aloha mbola tazomiko le hoe le crise ny atsika tsy mampandroso atsika satria adilay politika ny olana dia tsotra hoe misy anankiray eo raha mitentsika zao tamin'ny 2020 efa tafiditra tany amin'ny 700 mahery ny harikaripirenetsika tonga raiky amin'ny 70 dia nenteneniko teo hoe miverina 300 le izy miditra koa tsika tamin'ny andron'ny Flora Valomanana teo efa tafakatra 900 tany hoany koa izy tonga koa ny crise dia ohatr'izay hatrany tsika zao fa tafakatra efatra faingodimy indray dia asana ahoana indray koa manaraka ao zay zany le harikarena ny zavatra manaraka momba n'le hoe anglophone sy francophone io moa modely anankiroa samihafa misy mampitaha misy tsy mampitaha le fomba le rafitra ao anatiny zany sisy fomba afana mampitaha azy satria samihafa tanteraka fa ny anankiray miorona am'le hoe common law zany hoe sahala amintsika hoe coutume zany sahala hoe fomban-drazana iny mihitsy zany no rafitra fa ny ato ny aigna amin'ny lala fototra romane dia hoe misoratra daholo ny zavatra rehetra codification misoratra fepetra daholo ny zavatra rehetrarehetra ny hoe mampahantra ve zay sa mampandroso ve zay fomba fitantanany io fomba fifandraisan'ilay firenena nanjanaka amin'ilay firenena zanahana ary fomba n'ilay firenena zanahana mifandray amin'ilay firenena mpanjanaka misy firenena zanatany sasany dia ny hanohitra le firenena nanjanaka azy zany no ataony na dia efa tsy voazanaka tsony izy dia simba na ny lalana ombany amin'ny rasam-pirenena dia simba kanefa misy kosa firenena mahay manararaotra zay fifandraisan'izay dia ohatra zao ny amin'ny commonwealth fa zareo mahay manararaotra an'izay hoe misy any firenena tsy mametraka filoham-pirenena mihitsy izy fa mialokaloka ombany fiarovan'ny mpanjaka anglisy mba hamoramora ny fifandraisan'irasam-pirenena ataony ifandray amin'ny firenena efa matanjaka rehetrarehetra dia mety hainy manararaotra an'izay dia mety mandroso kokoa izy fa ny atsika araka ny teneny ray aman-dreny teo zay ny vondrona mihitsy le zanatany indraindray aza dia manangana vondrona tena mifanohitra amin'ilay mpanjanaka dia lasa lany andro mandamina an'izay foana no atao fa tsy mitady fandrosoana dia ny sasany lany andro manapaka an'le ino amty mitady kofehy ifandraisana foana fa tsy mitady le fomba hanararaotana an'izay kofehy ifandraisana zay hitondra fandrosoana ho an'ny firenena satria efa tsy azo divirana zany io hoe tsy maintsy miroso amin'ny setra ny fifanana sa-pirenena io tsika dia zay kely hery miaraka amin'le matanjatanjaka mba afaka miatrika le matanjaka hafa eo amin'izay sehatra ny hoe fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara zay ny manahoana ny fijerinao Andriamatora Azona ny fiakinan-doha na fahaleovan-tenan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny frantsay voalaza teo mihitsy zay fiakinan-doha zay fa toizako valiana le fanontanianao mikasika ny hoe francophone sy anglophone satria ao no mipetraka le fiakinan-doha raha nahazo fahaleovan-tena ireo kolonia anglisy mitovitovy vanim-potoana tamintsika zany hoe tany amin'ny 1960 tany hoany enimpolo sivinjato sy arivo dia ny anglisy nanome fitondrana nireo antsoina hoe bourgeoisie nationale tamin'ireo toerana kolonian'ireo le bourgeoisie nationale ndreo maro tamin'ny na fitondrana zany na amin'ny économie maro tamin'izy ireo no nahay satria bourgeoisie nationale miaro ny tombotsoan'ny nation le firenena zany ny Frantsa kosa tamin'ny nanome fahaleovan-tenany kolonia izy dia tsy bourgeoisie nationale nameny azy fa
nisy voambolana nalazainy tamin'izany fotoana zany fa vodika hoe hoe bourgeoisie comprador dika le bourgeoisie comprador de re malagasy vitsivitsy nanompo frantsay miakondoha amin'ny frantsa reo bourgeoisie comprador reo miakondoha reo a no mahatonga n'le tsy fandrosoana mihitsy satria reo bourgeoisie comprador reo a tsy maninina tsy mahay nitatana fanjakana tsy mahay nitatana orinasa de raha ampitoviana le firenena roa ndray colonie anglisy a bourgeoisie nationale na tany amin'ny fitoram-panjakana sy tany amin'ny économie mandroso kokory zareo ny aty amin'ny frantsay a le bourgeoisie comprador le botom-bazaha zay no vocabulaire ampiasainay reo botom-bazaha sady tsy mahay nitatana fanjakana no tsy mahay mitondra orinasa nilaza teo ny avako tato hoe imbetsaka no afa niakatra niaraka reny tsara atao analyse lalindalina koa le izy marina mihitsy le taremarika amenao hoe afatafakatra tany amin'ny 7% tany any fitoisanjato ny fitombo niaraka reny ary tafakatra enina isanjato tatorina koa tamin'ny andro dravalimanana fa tokony alalinina koa hoe iza no niakatra fitoisanjato iza niakatra enina isanjato le mpivarotra huitre ve le mpivarotra anana ve le mpivarotra mofogasy ve so le orinasa ngeda be le reo économie mondialisée no tafakatra any amin'ny 7% na maherin'izany ara fa rehefa tonga moyenne de lasa 7% le izy reo économie orinasa ny vahiny no niakatra ngeda be fa ny orinasa malagasy ny nidina ara de rehefa tao ny moyenne le niakatra ataotsika hoe 17 sy ny 3 de tonga amin'ny 7 zany hoe le malagasy zany a tsy niakatra mihitsy a fa le arkarena akapobe ny moyenne io 7% io fa tsy Madagasikara io ary zay ny tena problème antsika de mbola veriko any amin'le fanontaniana tare aloha hoe raha mbola reo fitondram-panjakana reo no mbola mijanona eo a de mbola hidina foana tsika fa tsy maintsy tapahana zany a ny fekenan-doha amin'ny mpanjanatany na frantsay zany na hafa zany amin'ny herinandro avy io a no anomboka ny 16e sommet de la francophonie eto amintsika inona ny tombony tokony hositrahany malagasy ho an'ny Madagasikara eo indrindra zao no manamarina ilay zavatra lazaiko teo aloha zany satria tsahivina zany fa misy firenena 420 no mpikambana ankapobeny ao amin'io fiambony amben'ny firenena amin'ny teny frantsay io izany firenena rehetrarehetra zany dia manana zavatra ilaina ivelan'ny firenena zany hoe misy zavatra tsy maintsy hovidiny any ivelany reo firenena reo dia manana ihany koa zavatra vokariny tsirairay avy tahaka zany koa tsika malagasy ka fotoana zay afahana mifanakalo io feonambe iraisam-pirenena zay tonga eto amintsika io afahana mifanakalo ao anatin'izany ary ny olona moa ngamba ny serasera mikasika an'ity francophonie aty no tsy tena miparitaka loatra dia maro ny malagasy tsy mahafantatra hoe inona marina ka ny tombontsoa ao anatiny tsy menatsiny zareo zany satria le serasera mihitsy no tsy ampy mikasika an'izy ity fa raha mijery fotsiny zao tsika manana an'izany atao hoe programme anasa folo taona zany io francophonie io manana an'izany programme anasa hatramin'ny 24 zany io isaky ny 3 taona dia misy zavatra fa alaminao eo ny sehatra ara-kolotsaina mipetraka iny eo ny sehatra momba ny demokrasia ny fandrelombelona mipetraka iny eo ihany koa resaka fanabeazana sy ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ao anatin'ny tanjona apetraky ny francophonie ihany koa zany ary eo indrindra ny fampandrosoana maharitra sy ny toe-karena ary ny firaisakina misy loha-kevitra efatra lehibe zany ao anatin'ny paikady apetraky ny francophonie ao fampandrosoana eran'izao tontolo zao ao anatin'izao mpikambana ao aminy ka ireo sehatra reo azotsika trandrahana avokoa tsika eo amin'ny resaka kolotsaina moa no tena hita taratra voalohany hoe mifampizara kolotsaina fa eo amin'ny fampianarana ambony zao dia hita fa misy an'le hoe agence universitaire francophone eto maro zaza malagasy mpianatra malagasy mahazo tombony amin'izany mahazo fikarohana mahazo atao amin'izany eo ny tanora sy ny vehivavy izay ampina ao amin'ilay programme anasa mikasika ny demokrasia ny zon'olombelona eo ty resaka fampandrosoana maharitra sy ny ary-toe-karena ty misy délégation na be dia be ho tonga eto zao hoe zany vao ampahafantarina zany rehetra zany io moa efa nisy hatramin'izay ny francophonie fa tamin'ity fanjakana ity sika vao nametraka délégation ny francophonie teto fa hatramin'izay
ny agence de la francophonie nipetraka teto amitsika agence intergouvernementale fa amity zany tsika fanjakana malagasy nandray fepetra fa hametraka délégation nefa ntsika fampikambana tao fa ferotaona fa tam'izao vao nanana fahasahina hoe aleo hotrandrahana koa ty lalana anankiray ity ahafana mampandroso ny firenena raha zao ohatra hoe zavatra amin'ny herinandro ve ny atomboka tsy tara loatra raha zao anao zay valinao ny mikasika an'izay rehefa avy eo koa todika tamin'Andriamantoa raha zao na hoe raha mikasika an'izay ihany manahoana ihany koa ny fomba fijerinao amin'izay hoe le fanehon-kevitra nijerentsika maro be teo hoe tsy mahita matsiaro tsy mahita tombony ny vahoaka madinika misy aloha zany ny fomba fiteny sy fomba fihevitra eritreretiko hoe tokony no ahitsy tanteraka ny fialana amin'ny mahazana-tany frantsay na zana-tany vaovao frantsay zany tsy milaza hoe miolon'olona samy rehereto sika malagasy tsy maintsy tsika mifandray amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany firenena rehetra eto ambonin'ny tany fa zay firenena manaja kosa ny fiandrianam-pirenena manaja ny maha-malagasy zay zany zava-dehibe zay fa raha vao firenena tsy manaja ny fiandrianam-pirenena de tsy tokony ifandraisana ray zay faharoa tsika niditra tao amin'ny SADC samy mahafantatra zay ngambontsika nitondra tombontsoa atsika ve niditra tao dikany hoe fifandraisana amin'ny any velany de manana zavatra midy ianao alefany amin'le firenekafa le firenekafa manana zavatra midy avy aminao rehefa miroborobo zay de mandroso ninandany sy ny akilany fa raha ohatra ianao tsy manana ninina midy afa-tsy ny vokatry ny arena ambanin'ny tany fotsiny amidinao brut manta de tsisy tompontsoa an'le firenena zany hoe tsy maintsy mbola miezaka aloha tsika mampandroso ny économie sasatsasany eto Madagasikara vao zay vao mifandray amin'ny firenena afaka mividy ireo zavatra vokaritsika ireo misy programme lafitrezaka zay milaza hoe tsy ho ataon'ny fitondram-panjakana io mihitsy tsy ho ataon'ny fitondram-panjakana teo aloha zay napetraky ny frantsay fa tsy maintsy manomboka Madagasikara mampiroborobo ny ato anatiny aloha zay vao afaka mifandray tsaratsara kokoa amin'ny andro velany averiko teo hoe mifandray tany amin'ny SADC tsika zavatra korotana netry ny SADC teto amintsika satria tsy nahazo tompontsoa nininy tsika korotana ao satria feuille de route napetrany teto amintsika tamin'ireny crise ny Andry Rajoelina reny nandritry ny 2009 ka hatramin'ny 2013 de feuille de route izy nametraka ny natao izy isiny fividianan'Andriamantoa rajonary mampianina io hitantsika mivokany tsy mitondra tompontsoa atsika malagasy zany hoe tsy maintsy misy zany olona tia tanorazana mitondra ny fanjakana ary mahafantatra ny hoe zao aloha no hanombohana azy fa tsy tonga de hoe ndo ifanakalo tsy manana takalo anao fa tsy zavatra vita kely tsy misy valeur ajoutée raha vao tsy misy valeur ajoutée de tsy misy zavatra tombontsoa azonao amin'ny any velany amin'izao fotoana zao tsika de tena ohatrany hoe hitombo amin'ny fahantrana raha mbola anoy io resaka fifanankalozana apetraky ny francophonie io eto de apititra teny vaovao zay mino fa sasatsasany amin'ny vahoaka malagasy mahafantatra azy natsona hoe France Afrique io francophonie io de endrika mitovitovy amin'le France Afrique ihany le France Afrique faraparanatsika angamba ny resaka francophonie mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny loha hevitra faharoa manahoana fijerinareo tsy tara fanomanana ve io teny fokely mikasika an'le France Afrique le France Afrique zany de fomba fitantanan'ny la Frantsa le Afrika zana-taniny taloha de afindra amin'ity francophonie ity ndray zay zavatra zay satria le France Afrique efa manomboka me malazo me maty mais tsy mandeha tsony fa vozongozony ny any Centrafrique vozongozony any Mali vozongozony any Côte d'Ivoire de mitady fomba hafa izy io francophonie io ndray nanaovana azy de io misy problème fa de avela keditra amin'ny fanomanana azy amin'izay ianao tsy tara fanomanana ve ity francophonie ity ny asa tokony ataon'ny fitondrana amin'ny andavanandro toy ny fanamboaran-dalana fanadiovana sy ny rehetrarehetra maninona n'izao vao manovokovoka ia tsy hoe tara fanomanana fa ny arahantsika malala koa ny toedra raha tatao anatiny zay nisy ny fanoherana mafy ny andraisana an'io francophonie teto amintsika zany hoe sady mivela-pongo no mitsoka amintsika ny fitondram-panjakana tamin'ireny fotoana reny zany mamono afo etsy mamono afo eroa fa
ny zavatra tsara dia efa nitsidika an'ireo fotodrafitrasa reo ny mpiara-miasa ao amin'ny francophonie fa tratratra-potoana ihany le izy ny zavatra mipetraka tokanana androany iarahantsika mety eny amin'ny teny an-dalana aty ny zavatra mipetraka dia zao io zao dia zavatra anankiray efa azo tsapahitana hoe vokatsoa no raisin'ny firenena malagasy asa maro no ny foronina tamin'ny nanaon'ireo fotodrafitrasa reo ary ireo fotodrafitrasa reo dia hitoetra ho an'ny Madagasikara nefa ny herinandro ny fivorian'ny francophonie io zay zany dia fa zava-dehibe anankiray ary misy valeur-ajoutée amin'ny teny Ray aman-dreny teo zany ireo zavatra mitsangana mipetraka ho antsika fotodrafitrasa maharitra ao anatin'ny francophonie ny fifandraisana tsy amin'ny Afrika rery fa firenena maro manerana an'izao tontolo zao ny continente 10 dia misy mpikambana francophonie daholo tsy dia mipetraka loatra tsony zany le hoe anjanan'ny Afrika ny tanjonato fa ny tanjonato dia na ireo firenena lazaintsika matanjaka raha-toe-karenareo aza dia mila antsika firenena madinika hiara-miasa aminy ilainy isika amin'ny zavatra maro samihafa raha-toe-karena ary tsy fifandraisana fifanjanahana intsony mipetraka fa eo anatrehan'ny iraisam-pirenena amin'izao dia fitovizana lenta no mipetraka isika no afaka ny tovolenta ve tsika raha ohatra hoe tsika mpamokatra akora fototra fa ny olona manota eo indrindra no idirako satria izay no tonga dia sary mipetraka ao an-tsaintsika raha amin'ny voalohany fa ny fiaraha-miasa amin'izao angeka efa misy ny fifanampiana le partenariat le hoe fiaraha-miombonantoka izay mipetraka ka mahatonga ny tsy mahay sobika mahafatra-mary eo le izy zany hoe lasa ny fitoviana lenta eo amin'le izy dia ny zavatra hoentina misy zao zavatra anankiray nataon'ny filoha Ratsiraka izay iderako azy mandrakakehitra dia tamin'ny fotoanany tondrany tany amin'ny Repoblika faharoa tonga ny Kanadiana niteny hoe hotrandrahanay ny solitaninareo fa anay ny 70% anareo ny 30% ny vokatra dia nanambara izy hoe tsy tompo tsy manaiky hitrandrahanareo anio aho raha tsy misasaka io 20% ao raha fa 90% tsy manaiky anio aho tompo dia nody ny Petro-Canada fa tsy nameny filoratsiraka hotrandraha zareo amin'ny mitanila tahaka zay izy ho avy any amin'izay fampiasana tany zay tsika dia zay zavatra zay zao lazaiko hoe azotsika atao na iny zay azo ny filoratsiraka natao azotsika atao zay ary torak'izay ny zavatra mipetraka kehitriny hoe misy foana zany ny zavatra mialoha takitsika amin'izay olona hitondra fiaraha-miasa eto amintsika fa tsy hoe izy itsony no hametraka fepetra fiaraha-miasa fa eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra sy ara-toe-karena ara-bola iraisam-pirenena eo no misy hoe ny matanjaka efa matanjaka taloha satria ny volana efa matanjaka ny volantsika mbola madinika dia iny mety misy fitanilany eo amin'ny vokatra vokaritsika ny fahafahantsika manao amin'ny famokarana kely noho ny sasany dia miarana ny leralazany Ray aman-dreny teo hoe ny sasany efa nazovahana mandefa bebe kokoa ty amintsika fa tsika tara fiaingana mandefa kelikely kokoa ny aminy tsy mandefa nininy metsika teny farany ngambana Andriamatora Jona maranana an'izay francophonie zay mialoha ny jerentsika ny fanadihadiana manaraka le fanampiana aloha satria zay moa voalaza teo ny fanampiana misy zany fanadihadiana be deabe efa vita ny fanampiana miteraka fahantrana tsy niteraka fahampandrosoana mihitsy nataiza ny fanampiana fa niteraka fahantrana foana firenena sahala amintsika raha ohatra ka mahay nitatana olona tia tanorazana no mitondra ny firenena dia tsy mila fanampiana tsonikorytsika sa tsy milaza hoe tsy mila fifandraisana fa le fanampiana vanivelana le fanampiana ireny mantsy misy le atsondra hoe conditionnalité ao anatin'le conditionnalité dia tombontsoa be deabe ho anazy ny ao anatin'le izy zany hoe le fanampiana zany tsy mitondra tombontsoa mihitsy dia farany mikasika an'izay alohan'ny idirana amin'le hoe mpananantany eran'izao tontolo zao na aiza ny fizarana amin'ny fitrandrahana rena ambanin'ny tany na ny Mongolie zany na ny pays du Golfe zany na aiza dia farafambany indrindra 50-50 zany hoe 50 amin'ny tompon'ny tany 50 an'le mpitrandraka farafambany indrindra fa ny ambony any Amérique du Sud tafakatra 60 ny amin'ny tompon'ny tany 40 ny amin'ny orinasa mpitrandraka rariny ny Andratsiraka raha tsy nanaiky zany kory tsy milaza hoe adaly izy lasa le mpitrandraka le nanaiky le fitrandrahana ny Fasimaimpi
ao Tolaniara sy manaiky ny fitrandrahana cobalt nickel ato Moramanga zay 1% itsika ary toa tsy 1% koa fa mbola latsaky zay rehefa tena ataony fa nadiadina no tena loza amin'ny firenena satria 1% ny tompony tany 99% ny mpitandraka zany tena fivarotana tanindrazana zany. Manana 12 minitra eo isika iresahana an'izay hodidin'ny fampiasana sy fananantany ary ny fandrarahana eo amin'ny resaka tany eto Madagasikara fanadihadiana avy hatrany raha antsika alohan'izay. Tsy mijanona tato ato ny resaka tany lasa na namidin'ny mpitondra tamin'ny vahiny any amin'ny commune Pangabe district Anambohidratrimo tany mirefy 12 hektara no lasa ny sinoa tsy manaiky izany ny roponina any an-toerana ka tonga lanja sora-baventy sy nanao fihetsiketsehana manohitra izany tamin'ny sabotsy lasa teo. Atao hoe fambolena sy fimpina no fidiram-bola ety sy fivelomany olona ety nefany dia amin'izao fotoana dia ho alaina indray ny tany kely izay anana ny vahoaka ety ka zay zany mampalahina ny vahoaka ety fa raha izao ngamba mitoy dia tsy fantatro hoe mety toy ihany ve mpangalatra satria tsy hitako izay ho alehan'ireo vahoaka madinika kely ireo ety amin'ity faritra ity raha ohatra ka ho lasan'ireo sinoa ireo ny tany. Raha tazantsika eo zao dia misy ny tany kininina, misy ny tany mosary, misy ny fambolena vary. Dia vetivety teo zany nisy ny teratany vahiny. Tsy afianana fa teratany sinoa tonga manatsatotsatoka borina eny fotsiny. Tsy fantatra hoe avaiza zareo na avaiza fa avy hatrany dia tonga dia mipody fotsiny an'ilay tany. Tsy mijanona amin'ireto tapitanety misy kininina tazamaso ireto ny tany lasa ny sinoa. Misy ampahamaro amin'ireo tany no tanimbary fambolen'ireo tatsa any an-toerana no tafiditra ao anatin'ireo tany ireo. Zay zao tsy manaiky izy mihitsy satria hitanao ireo voasary rehetra zao telonjato fotsiny zao dia anaty daholo zao ireo voasary rehetra dia iny zao no mamatra azy mivaty iny dia makany amin'iny nefa zay zao efa za zao efapolo taona zao io dia efa iny nefa ny efapolo taona namboleko anio ohatran'izay tsy nefa zao zany hoe ho lasan'ny sinoa dia tena marary mihitsy fo sady tena simba ny saina hoe ho lasan'ny olona fotsiny maimaim-poana zany ro fananan'ireo. Tsy anisan'ny nanaraka anjareo ity eto dia manolo ty ery ito zao misy vato hita hitanareo io ampovoany riomby avoany ry zao eo tsipika makary ambony ary amin'ny tendrombohitra ty dia maketsy dia makany any iny dia iny misy vato ry ambony tena misy vato ambony ty ohatra tsaramaso maitsomaitso ty any iny ny avy aty amin'ity party ty fa ny avy aty amin'ity party ty indray hafa ndray ty. Tsy atokisan'ny mponina any an-toerana ho zavatsoa azy ny fahazon'ny sinoa ireo tany ireo. Fambolena no antom-piveloman'ny akamaroan'ny mponina ao amin'ny commune Pangabe ka antony tsy aneken'izy ireo izao famarotana ny tany midadasika ho an'ny vahiny izao. Ka raha ho lasa ny sinoa ny tany 720 hektara fambolena ny tena fotom-piveloman'ny olona ety ka raha ho lasa tokoa ny tany dia izahay angamba no maty misary voaloha satria ny sinoa hatreto fahafantarana azy dia mandavandavaka tany fa tsy manao fambolena ary raha ho lavany mety hitrandrahana arenakibon'ny tany ny tanimbarinay rehetra sy izo midadasika manodidina hitantsika izao dia mety tomby ihany ny halatra aty amin'ny fahatra ity ary malagasy ny tompon'ny tany sarotsarotra ny tokony azahoan'ny sinoa na vahin'ny tany. Tamin'ny herinandro lasa ireo nividy tany no tonga tany an-toerana nametraka ireo borina. Raha ny fanadihadiana misy ampahany amin'ireo tany ireo no an'ny kolon taloha saingy nijanona ho tany famboleka-azo ihany. Efa 10 taona maro kosa no nanajary ny ampahany betsaka amin'ireo tanimbary sy tanimboly eny amin'ny manodidina ny mponina. Raha ny fanazavan'ny solombavamboaka Rabenirina Mamy voafidy tamin'ny distrika iny fa mpanofanana baila ny fiteotika mandritra ny 70 taona no nahazon'ireo sinoa ny tany. Ity solombavamboaka ity izay mangataka ny jerena akaiky ity toedrara ity. Dia misy tany efo 70 hektara latsaka kely ety amin'ity faritra ity. Tany ataoko anaty farangososona atao hoe lovaina tamin'ny voanjo fahiny. Izay lovaina misy taratasy any ananany. Misy taratasy mihitsy any. Ireo no anisan'ny iveloman'ireo vahoaka be dia be ireo. Ary rehefa jerena ny tany amin'ny certificat de situation juridique amin'izao fotoana izao dia misy bail emphytéotique manome alalana sinoa ampiasa n'io tany io mandritry ny
7 taona ay tsisy etotsontsika amin'izany raha tsy ivina nisy ny kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fiandohan'ny taona momba ny amerenana ireo tanin'ny colon ho eo ampelantanan'ny fanjakana ary avy eo no afaka miverina mangataka izany ireo efa nanajarin'ny tany an-taonany maro mba hahazoana ny titra fanontaniana maninipikitika ny mpanara-baovao ao anatin'izany ny hoe mba hanamorana ny famarotana ireo tany ireo ho an'ny vahiny ve no antony ireny kabary ny filoha ireny izao tapitra lasany sonoa avokoa na tapitanety na tanimboly na tanimbary hatramin'ny tokotanin'olona izao efa misy mamaritra any amin'ny faritra maro lavitra andrinany tsy ny ao ampangabe ihany no manana olana amin'izay resaka tany lasany sonoa na lasany vahiny izay fa isan'izany Port Berger mananjara sy toerana marobe eto Madagasikara tsy voafehintsika mihitsy ny resaka fananantany eto Madagasikara isan'izay kabary ny filoham-pirenena teo izay ihany koa efa lasan'ny fanjakana ve izany ireo tany lovaina tamin'ny colon atodiko atao aminao angamba ny Andriamatoa Lantonirina maro moa zavatra tsy dia voaresaka loatra ao anatin'ireo olana fananantany ireo misy ny mahafantatra fa tsy milaza mody tsy mahalala misy koa moa ny tena tsy mahalala mihitsy fa zao ny tena fandehany ohatra zao raha mitentsika mijery eo iny Anosy Zato rehetrarehetra iny tanimbary ohatran'ireny ingeny iny Anosy Zato reny fa totofana io tsisy mivoaka gazety hoe nanina ny totofana reto tanimbary reto fa rehefa misy renakibony tany tahaka ireny izy dia mivoaka mahaina manjery maro samihafa eo indrindra nefa no misy fanamarina anankiray voalazan'ny mpanao gazety teo izay tiako tsindriana dia ny hoe tamin'ny herinandro lasa teo no tonga ireo mpividy ny tany nisy nivarotra zany io tany io fa tsy tonga diavany ny sinoa miaraka amin'ny basy maro vava teo miala daholo nareo fa tsatoka miborona tsy nakankeriny zareo fa misy malagasy ao mivarotra an'ireo tany fa le tanin'ny colon zany tsy any fanjakana ny tany fifepetranapetaka ne dia zao hoe ny tanin'ny colon dia miverina fananam-panjakana zany hoe terrain domanial azony rehetra ampiasaina indray zany azony tsirairay angatahana indray zany ka raha misy olona fa nahazo an'io zany mifanana maintombolala teo hatramin'izay dia azy zany le tany satria efa tsy tazominy ho amin'ny anaran'le colon intsony le izy ny anaran'le colon zao ny fanana tao amin'ny boky tany zay zany tena marina ka ny zavatra mipetraka ny tena goavana ao anatin'io zavatra io dia zao ny tompon'ny tany tompoko dia tompon'ny velara-tany eo ambony ihany propriété du sol fa tsy tompony eo ambanin'ny tany izy zay le harena ankibon'ny tany zay lazainy amin'ny teny frantsay hoe ressource stratégique ka tsy maintsy ho simba ny ele tsy maintsy ny fanjakana io zany efa trandrana ny eo ambany dia ny fanjakana ny manome lalana zay olona hahazo an'io eo ambony io hahazo an'io ao ambany io fa ny eo ambony ihany no n'le tsirairay avy kanefa efa napetraky ny fehezan-dalàna mikasika ny harenanakibony fitrandrahana harenakibony tany kosa fa tsy maintsy mahazo tombony le olona tompony eo ambony dia amin'ny alalan'ny le tany inge tsy amidy ara ny tena marina fa diso frasy le mpanao gazety fa nanitsy ihany zareo teo bay ho faina mandritra ny 7 tapitra ny fanofana azy vita ny fitrandrahana tao ny tsisy laintsony ao ambanin'ny tany averiny amin'le tompony le izy afaka mamboly indray izy amin'izay fotoana zay afaka mamboly indray izy amin'izay fotoana tsia misy an'le hoe fanadiadiana ara-tontolo iainana taon'ny office national de l'environnement izay mamerina amin'ny laony mametraka hoe inona ny drafitrasa apetrakareo hamerenana amin'ny laony io tany eo raha vita ny fitrandrahanareo tsy mahazo alalana hitrandraka eo izy raha tsy mahazo an'izay dia iny ohatra ny Ambatovia zao ny olana moa ny Ambatovia resantsika teo dia hoe manambaka loatra amin'ny hofany amin'le anjara tamberiny ho antsika fa raha ny fanadiadiana kosa fantatra manokana ny olana fanadiadianan'io teo fa tena mipetraka ny famerenana amin'ny laony ny toerana io rehefa vitany anjareo hatramin'ireo hazo reo averina leo biby reo anakisaka dia averinao ihany rehefa avy eo dia zay zany ny zavatra mipetraka ny fanjakana manome alalana ny olona hitrandraka eo fa tsy maintsy mahazo tombony le olona tompony eo ambony amin'ny alalan'ny fampanofana ary tsy maintsy mamerina amin'ny laony le olona nitrandraka amin'ny alalan'ny permis environnemental so dia misy lalàna tokony hovaina kosa ny amin'izay hoe 7 taona ianao tsy afaka sitraka ny taninao fa lasan'ny olo-kafa mba tsy tenenanao hoe lasan'ny sonoa
fomba kolaka fivarotana moa zany le hoe bay antiféotique satria sy folo taona tsy anao tsony tsy ny zanakao tsy ny zafikelinao fa mety ny zanaky ny zafikelinao sisa velona amin'izany fotoana zany a dia tsy fantatra tsony hoe inona no raisiny afaka 7 amby 6 folo taona fomba kolaka hoa ilazana hoe tsy amidy le izy kanefa ny tena marina amidy le izy satria ny fanjakana rehetra teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny première république ka tamin'ny 3e république dia nametraka tao amin'ny lalam-panorena hoe tsy azo amidy ny tany ny 4e république ity tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina satria mbola i Andry Rajoelina no nanao an'ilay lalam-panorenana no vao zay vao azo amidy ny tany article 1 ao amin'ny lalam-panorenana izy io araky ny vaovao re dia Andriamatora Tsirahonana no tena nanao zay isian'izay fivarotana ny tany zay dia tao aorianan'izay moa zany dia niroborobo be io fakana ny tany io tsy resaka le arena ambanin'ny tany tsony ity ny resantsika fa resaka roa samihafa izy io ny resaka ambanin'ny tany hafa fa ny resaka fampiasana ny tany sahala amin'ny ataon'ny Filatex ataon'ny Sinoa tsy le arena ambanin'ny tany ny tena diadaviny fa ny tany mihitsy ny tena diadaviny ary azo amidy izy amin'izao fotoana zao a rehefa avy alamina any amin'ny député ny fivarotana amin'ny tany ny lalàna zany ozy any hoe tokony ovana tena tokony ovana mihitsy ny lalàna satria eto ndraitsika dia mbola miditra amin'le hoe fekinan-dosy ny lovana tamin'ny fomba frantsay le atsoratra daholo io titre io ange zay fanana tany amin'izao fotoana zao io titre io ange ka code civil frantsay io e olona manaraka ny code civil frantsay manaraka ny fananantany any amin'ny domaine fa ny malagasy a tsy misy misoratra any amin'ny domaine ny taniny ohatra zao fahasandrazanay tsy any amin'ny domaine tsy misoratra aminay mihitsy hoe fa taninay misy azy io fa ny fokon'olona ny mpiaramonina no mampatatra hoe mpifasaty andry zareo zany hoe tokony ravana mihitsy le zavatra napetraky ny frantsay fananantany domaine ovana vaovao mihitsy zay le fanontaniany tarely hoe azo ovana ve tokony ovana mihitsy hatramin'ny fananantany io dia misy lalàna vaovao tokony apetraka marobe a mikasika ny fampiasana sy fananantany ny amin'izao fotoana zao moa zany a efa memafy de mafy ny tsy fisin'ny tany eto ambonin'ny tany indrindra fa ry zareo Sinoa zany afa tena faran'izay be dia be izy dia mitady tany be dia be izy makany Canada izy mitady tany makaty Madagasikara makany Afrika mandeha an'izao tontolo zao izy dia zay firenena adala manana mpitondra fanjakana adala sisa manome tany an'ireo olon'ireo tsika malagasy zao fa mitombo tsy hita velivelo ny fitombotsika amin'izao fotoana zao tsika dia afa 320 tapitrisa raha mifanisan'ny banque mondiale tsika eto Madagasikara moa tsy mahalala an'izany akory fa afaka 20 taona dia tsy 320 tapitrisa ntsony tsika fa tafakatra any amin'ny 50 tapitrisa ny tanytsika nefa fa amenany na baila bail amphithéotique na amidy a dia iantra ihany zany tsika amin'ny stratégie tsy fikerovana ny malagasy io na ny firenena malagasy io ahoana ny tokony hanovana sy hanamorana mba azon'ny malagasy ny tany a mba tsy ohatra zao hoe tsy mahazo titre raha tsy mihoatra n'izao mètre carré eto andrenivohitra dia mihoatra n'izao mètre carré any amin'ny périphérie ahoana ny tokony inona ny zavatra tokony hovaina sy hamoraina mba hisitrahan'ny malagasy ny tany izy io nge nisy ezaka zay tsy azo didihita fa natao tam'le hoe fanaovana aloha ny fanoratana fahobeny tany le cadastre le hoe immatriculation collective filaza azy io zany natao io nataon'ny fitondrana ny fandimby rehetrarehetra ary mbola nohatsaraina tamin'ny république fahatelo nasiana an'le hoe guichet unique foncier zany hoe tsy voatery titre ntsony alainao fa le karatany dia fotoana voalombelona ny olona hauteurna dia efa manamarina hoe anao le izy dia iny natao iny ary mbola mitovy hatramin'izao mbola mitatra raha ny fametrahana an'le bif eny atoerana fa ny olana tena zava-doza tamin'ity tantara ty Andriamatoa Rajaona tsy tamin'ny filoha Andry Rajoelina filohan'ny Tetezamita fa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 9 satria ny tenako noho ny andraikitra ny fisoloha-toerana ny secrétaire général ny anteny miaram-pirenena tamin'io fotoana io fivoriana tsara-potoany sy olombavambahoaka tao tsy mba zaza nanova ny
fehezarana mikasika ny zopirenena nanovany code de la nationalité malagasy ka tao anatin'io no nanovana hoe mahazo mividy tany ny mpandraharaha vahiny eto Madagasikara. Io le loza amina tamina nanokatra n'izao olana rehetrarehetra zao tamin'io fotoana io ary mino aho fa izay no antony nahatonga ny malagasy maromaro zay nitolaka nanakisaka ny Andriamantora Valomanana tsy teo fitondrana tamin'io fotoana io. Tsy azo aprojena ve zay? Azo hitsy io fa mbola tsy vonany roso amizay ve fitondrana? Efa misy lalàna vaovao mivoaka zao napetratsika mikasika ny fananantany dinio fa tamin'ny 2009 nametrahana an'ileo statut de la terre ny fanindran-dalana tamin'io namorana an'io resaka io zany fa amizao tsika miteny zao efa mivoaka ny fehezan-dalàna recueil de texte mikasika ny fananantany rehetrarehetra tamin'ny 5 sy 4 efa zavatra maro hafa no anatiny ao ka io resaka momba fandraharahana io zany azony rehetrarehetra atao ny manolotso-kevitra fanovanana io fa hoavy ny fotoana angambany hidirana lalina amin'io resaka io. Ny zavatra faharoa miteny ray aman-dreny tato hoe verina amin'le fomba taloha hoe nenay tsy misoratra any amin'ny fananantany ny tany izy moa zao no tsy mikaikaiky amin'ny resaka tany io zao de fa hiteraka ady tany iny resaka hitantsika teo iny nisy ambatan'olona tsotra koa zao ny piray lova rehefa mifamitaka sy mifangalatra koa zao nefany misoratra n'izy am'izao tsika miteny zao de efa any amin'ny 700 ny olana eo anatrehan'ny fitsarana ady tany avokoa ka mbola averitsika tsy misy soratra ndray ve io tsy misoratra anaiza fa de hoe samy mitaditsika rakizy fa de io le izy de ahoana ny fitsarana io raha veo rehefa mifanolana reo akizy reo rehefa hoentin'ny vady any tsiraray any avy le izy de lasa mifamadika de masa manahirana ka zay no ataoko hoe misy ny zavatra efa nidirana amin'ny fandrosoana tokony hotazomina ihany fa misy angamba ny tena hamafisina de le toetsaina io nge toetsaina sy le fototra ametrahana le lalàna lanitsika azo ampiasaina ny endrika ivelany hoe antsoratra io fa ny votoatiny zay fanahy mahamalagasy atsika ny tokony ho averina ao anatin'izy fa tsy fanahy fitiavatena sy fifanolanana sy fitiavam-bola no anakinana ilay fanaovandalàna fa le fihavanana mahamalagasy atsika de azo apetraka tsara zay zany fanavazana azo atao ifanentana amin'ny mahamalagasy atsika. Iandrasana inona raha ny fanatanterahana an'izay Andriamantora Jaona? Andrasana mpitondra ty tanindrazana hitondra ny Madagasikara. Rehefa tonga eo izy dia anao an'le lazainy sasany hoe refondation na anao ny révolution ametraka tena fitondrana malagasy miaro ny malagasy fa tianitsy kely any no dikavilana nataon'ny zanako lahatsy hoe amin'ny tadidiny any amin'ny fokon'olona somary ampalazainao teo hoe nisy ange fidina tany fotony mitady vavolombely lany atoerana hoe anisy ty tany ty fa de hosoratana ihany fa zany keo tsy milaza hoe samy mitadidy tsy zay ny dikany fa tsy any domaine ntsony ny fananantany fa avany amin'ny fokon'olona ny miainga de iny soratana am'izay iny fa tsy le domaine frantsay tokony hialana iny zany tsika amin'ny le fomba napetraka teto amitsika hoe ny code civil frantsay foana no hitantanina ty Madagasikara ty tsy naomby mihitsy zay de niady moa zany tsy maintsy hisy foana inge zay nge ny olombelona zay hoe tsy mifanaraka ny raitrano ny piraitapo ny mpiavana ny mpiara fanakaiky vodirindrina zany rehetrarehetra zany tsy maintsy falamina daholo de mbola tsy vitan'io fitsarana io koa zany io fitsarana napetraky ny frantsay io zany tsy manao ny asany am'izao fotoana zao ary zany no mahatonga nyreny fitsaram-bahoaka mandeha tsisy farany arisy atsireny rehefa tsy mahavita ny asany ny fanjakana amin'ny ankapobeny ny polisy ny gendarme ny fitsarana de voatery mitady vahaolana ho anazy ny vahoaka ary rehefa tedavana vahaolan'izay no loharano azahoana manova ny rafitra napetraky ny frantsay eto Madagasikara. Amarana antsika azy ampatsiahivina tsika manaraka ny fandaharana fa ny hodidin'ny fifandraisan'ny la Frantsa sy Madagasikara akatoko izao fihaonamben'ny francophonie tanterahana eto amintsika izao sy ny hodidin'ny foncier na ny fananantany no lohahevitra tamin'ity andro anty maranako ny fantaniana ho any androany ngamany andray an'io sommet io isika eto Madagasikara amin'ny herinandro ianareo amin'ny otrikafa anisan'le mitaky ny Îles Éparses
andray an-tanana ny fitakinana zay amin'io fionambe io ve ny fitondram-panjakana sa inona ny takinareo? Nisy moa tenin'ny zanako tatsy hoe mafy be le fanoerana ny fanomanana n'io francophonie io tsy dia tena mafy loatra angamba le izy matoa tanteraka ihany raha ny tena rariny tsy tokony ho tanteraka raha tena mafy le fanoerana. Le fanjakana moa zany manao beloa e tsy mihaino mihitsy ny vahoaka malagasy dia ho ataony izy io zay otrikafo mieritreritra hoe satria ho ataony ihany izy io ary efa andala mpanantanterana izy amin'izao fotoa zao fa sosokevitra nataoko ty fa averiko eto indray androany ataovy le francophonie tsy voasakana antsony izy zao fa mandrosoa nareo mpitondra fanjakana malagasy résolution amin'le sommet milaza fa ny francophonie dia manaiky ny résolution lanin'ny Nations Unies tamin'ny 2017 zay milaza hoe any Madagasikara reo nosy malagasy reo averiko ataovy ny francophonie tsy voasakana antsony izy fa ampidio kosa raha tia tanindrazana nareo raha tsy tia tanindrazana nareo dia ataovy mangira zasina zay raha tia tanindrazana nareo ka miaro ny tompontsoa any Madagasikara dia asivy résolution hoe ny sommet en francophonie dia manaiky ny résolution nataon'ny firenena mikambana tamin'ny 2017. Mialohany tena maranantsika ny fandaharana tahantsika ireto vahiny mirahalahy mianaka reto amintina ao anatin'ny fotoana 2 minitra latsaka ny teny farany. Eny tompoko misaotra ny fandaharana ankitsipo eto amin'ny fahita lavitra iray ty moa zany nanasanay saotra ihany koa nafana maneho hevitra eto ny azo ambara dia zao amin'tinana ny voalaza rehetrarehetra teo ny francophonie sy ny fifandraisana amin'ny frantsay marina fa nisy tantara mafaitra ny ainan'ny malagasy taloha fa ny fitodiana amin'ny lasa hitsinjovana ny hoavy anarenana ny hoavy ka ny hoavy zay andrandraitsika malagasy dia mba ho isan'ny mpandray anjara mavitrika sy matanjaka ara-toekarena eto amin'ity ranomasimbe indiana misy atsika ty isika ary ho isan'ireo firenena toteny sy ekena ary indrindraindrindra ho isan'ny firenena mahay mizoroso amin'ny fandrosoana ary mahavelona somantsara ny firenena ao aminy firenena mpiaramonina ao aminy ka izany rehetra zany dia mandalo amin'ny fandrosoana ary toekarena ankehitriny satria araka ny voalazako tery aloha ny toekarena ankehitriny dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ary mbola toekarena ihany no fa ny tsirairay milaza hoe mahantra na manan-karena ka izany fifandraisantsika amin'ireo firenena maro ao anatin'ny fiomboanamben'ny firenena amin'ny teny frantsay izany sy ny fifandraisantsika manokana amin'ny firenena frantsay izany dia fanohitra lehibe hoentitsika manatsara ny toekarentsika raha haitsika ny manararaotra azy tsy fifandraisana ara-panjanahana intsony no mipetraka eo fa fiaraha miombonantoka ka amin'izay fiaraha-miombonantoka zay ny tombotsoany andany sy ny ankilany no zahavana ka isika no ambaka entanantsika raha tsy mahay mizaha ny tombotsoantsika ao anatin'izay fifandraisan'izay dia izay no anentanana tsirairay hoe trandraho tsara ny ao anatin'io fivondrona lehibe anankiray io fa misy tombotsoa maro zay azotsika trandrahanao ohatra tompoko Andriamatorazana teny farany tsy maintsy mbola ho tanteraka foana ny zavatra tsy zakatsika malagasy raha mbola mandrimandry manana retintsika tsy maintsy tanteraka toy ny francophonie tony na dia marobe ara no nilaza teo hoe tsy azahoana tombotsoa marobe ny olona raha nanaovana enquête hoe azahoana tombotsoa ve maro no nilaza hoe tsy azahoana tombotsoa marobe ny olona nalaina ny tany ny lasa ny sinoa lasa ny karana tsy maintsy ho tanteraka foana zany rehetrarehetra zany raha mbola mandrimandry manana retina ny voaka malagasy tsy azo entina katezerina fotsiny hoe za tsy faly ny tsy fahafaliana tsy manova ninninina fa raha tsy mitambatra ny voaka malagasy tsy mbola ao anatin'ny antsoina hoe démocratie tsika zao tsy mbola démocratie mihitsy Madagasikara hatramin'izay ny antsoina hoe démocratie directe
na ny hetsi-bahoaka ny hetsi-bahoaka ihany ny azoantsika manova fanjakana zay manao be marenina amin'ny zavatra ataony nefa tsy mety amin'ny vahoaka ntsony raha mbola tsy mitambatra amin'ny vahoaka malagasy amin'izay hoe tsy manaiky intsony zay dia mbola mitohy foana zao fampahatrana ataon'ny fanjakana miaradia amin'ny vahiny zao. Eny ary tompoko dia izay teny faran'izay ihany koa tompoko klasy tompovavy no entina ametrahana indray ny veloma ao amin'ny herinan'ito izao atao anatin'ny fandaharana ankitsibo mandra-piona tompoko.